Tafaray ny tisiny manina ho an'ny ponina Ankadimanga sy ny filoha Marikaravalomanana nandritra ny fampitafana vantana tamin'ny vahoaka teny antoerana sy nanehoana ampahibe-maso ny kandida izay nahazo tsodrano avy amin'ny antoko ao anatin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna izao. Marary ny firenena, sahirana tanteraka ny vahoaka malagasy. Vahaolana ho an'ny vahoaka eo Ankadimanga ny kandida izay natolotry ny antoko tim amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna izao hoy ny filoha Marikaravalomanana. Mila mirahina ny rehetra hoy izy ary tsara ho azavaina amin'ny rehetra fa tsy mikatsaka afa-tsy izay asoa ny vahoaka malagasy ny antoko tim. Betsaka ny toerana izay efa nale hatramin'ny maraina hoy ny filoha Marikaravalomanana. Saingy zava-dehibe aminy ny fionana amin'ny vahoaka eo Ankadimanga izay etaetan'ireo ponina rahateo izany. Mitaky andraikitra goavana avy amin'ny kandida sy ny vahoaka ny Ankadimanga ny ahafahana mampandroso ny commune ao anatin'ny fifampitokisana tanteraka. Niaraka tamin'ny filoha Marikaravalomanana nandritra ity fotoana ity ny solombavambahoaka ny Madagasikara Alain Ratsimbazafy. Alovatsika ny tanànatsika satria fahalalako tena maharary antsika vahoaka izany tany mananatsika izany indrindra mivavireny. Tany izany anehoantsika ny firaisan-kina ataontsika 50 isan-jato ho amin'anjy. Asehoantsika fa isika rehefa mirahina dia mandresy. Miodiody ny tsirariny atao amin'ny vahoaka ao amin'ity commune Ankadimanga ity. Marary ny vahoaka Ankadimanga, marary zahay, kitikitian'ny olona ny fivelomanay, ka dia ianao sisa ny ateheranay ka indreo zahay ry dada fa marary Ankadimanga. Ity fotoana ity no tonga amin'ny fomba fiteny hoe ny masoandro maty no mampalahelo.